dia inany koa no ivadiantsika eo amin'ny pejim-baovaon'ny fanatanjahantena. Totosa omaly tany Mahajanga sy Fianarantsoa nitingany ampaifadala ny fiadinany amboara nasionaly faranja baolina kitra na ny telma Coupe de Madagascar izany. Ireo ekipa efatra voasokajy vaventy dia ny Somafosa Junior FC, LGK Plus, Canap Sport ary ny Tana Formation no tafita amin'ny Manasa dalana. Voaja ny lojika nandritra ny dingana ampaifadala ny fiadinany amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny telma Coupe de Madagascar natao tany Fianarantsoa sy Mahajanga omaly. Samy tafiakatra manasadalana avokoa. Ataony 9 novambra ho avy zao mantsy ireo ekipa voasokajy vaventy amin'ity fifaninanana ity dia ny LGK Plus Analamanga, Somafosa Junior FC Boeny, Canap Sport ary ny Tana Formation Analamanga. Tany Mahajanga aloha dia resin'ny ekipan'ny LGK Plus tamin'ny Saaraina ohatra ny ekipan'ny Kosfavy eto Analamanga ihany. Baolina tokana tafiditra dikely teo amin'ny minitra 7:70. Araky ny efa nandrasana dia niady tanteraka ity lalao ity. Nanatombo tamin'ny traikefa nefa ny ekipan'ny LGK Plus. Hitabanga ho an'ny miaramila kosa idimy izay tsy niakatra kianja noho ny kiaratra mahavoro azo ny tamin'ny lalao roa tany aloha. Ny aloha izay tany Mahajanga ihany dia nandresy sy niady ny ekipan'ny Somafosa Junior FC satria tsy tonga fa nialan-daharana ny ekipan'ny FC Joel Sava. Torak'izany ihany koa tamin'ny Fianarantsoa dia tamin'ny 7-0 nandavon'ny ekipan'ny Tana Formation Analamanga ny ekipan'ny FC Otive Ambatondrazaka. Ary farany dia tamin'ny Saaraina ohatra ihany koa no nivoahan'ny ekipan'ny Canap Sport Sopandresina nanoloanan'ny ekipan'ny Escomato Urumbe. Iny aseksany napiditra izany baolina izany teo amin'ny minitra 5:50. Marina fa nilalao folo ny ekipa tompon-dakany tasy taorian'ny karatra mena azon'ny Élysée. Saivina fa ireo ekipa tafavoaka tany Mahajanga sy Fianarantsoa ihany no iona eo amin'ny manasadalana ataony 9 novambra ho avy zao. Izany hoe ny LGK Plus Analamanga hikatroka amin'ny Somafosa Junior FC any Mahajanga. Canap Sport ifandona amin'ny Tana Formation Analamanga ny Fianarantsoa. Ankoatran'ny ekipan'ny Tana Formation moa dia mbola miazakazaka any amin'ny fiadinan'ny tompon-daka avokoa ireto sy ekipa telo amby satria samy tafita hanao ny poule des as avokoa.